ahita vaolana mivantana am'le izy. Ka zay ambaranao zay ve nofinofy sa eritreritra fotsiny sa efa mba misy fanairana ny reo le mitovy olana reo? Eny tompo. Zay aloha zany voalohany anisan'ny mpikatroko amin'ny resaka tontolo iainana zany amin'ny sehatra maromaro iarahana miasa amin'ny tontolo iainana na eto Madagasikara na amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka efa nandefa karazana fanairana zahay na ho an'ny mpikatroka rehetrarehetra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny alliance voarigasy ohatra dia efa nandefa ihany koa zay zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tranokalan'ny resaka tontolo iainana zany ka io sosokevitra io zany efa mandeha noko izy io zany tsy tikety eny dia mahita an'le izy fa ny mampalahelo zany matetika na ny vaovao mikasika ny tontolo iainana io ara tsy fantatritsika malagasy fa ny avy any ivelany zay mampiasa satelita sy mampiasa ataoko hoe fitaovana fomba no mahazo kokoa ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana ka any zany hoe sehatra efa nataonay ary efa nandefa sosokevitra zahay amin'io fampihonana sy fiarahana mikasika an'io resaka fandinena vaolana mikasika an'io resaka tontolo iainana. Ka izy tokony karakaran'izany am'izao aloha zany efa misy ohatra zao fotsiny am'izao efa misy ny fivoriana ho ataon'ny karazana atelier izy io karakarain'ny alliance voarigasy zay io zany tao anatin'ny mpanomana an'io ary efa nikarakara olona hiatrika an'io zany hoe ahitana sehatra maro samihafa fa izy io zany iarahan'ny mpikatroka maromaro ny VVF, ny WCS, ny CIA sy ny sisa ny anisan'ny mba nanomana ihany koa zany zay amin'izy io ka anisan'ny sosokevitra nalefa fampiasarana tanteraka ny mponina afaka mifamiziveziny vokatra misotra tsara ny fifamoivozana noho ny fahafitan'ity lalana mirefy kilometatra taty amin'ity commune Tsonjarivo 22 aty amin'ny district ny Soromandidy ity nampikaikaiky ny mponina tokoa nandritry ny taona maro ny faratsin'ity lalana ity indrindra fa tamin'ireny fotoana firotsahan'ny orana ireny nitsidika tanatoerana raha ny lipeny faritry Bongolava Voroso Antsaniana tafita Andro Roland Pascal ka nijery ny fahafitany izany lalana izany. Am'izao fotoana izao afaka mireny zany izahay eto amin'ny commune Tsonjarivo 22 fa nahavitany lalana io sy hoe izahay fotoana nahavitany io fa ny fitondram-panjakana no nahavita amin'ireny lalana lasa nanova endrika tanteraka ny tanàna Tsonjarivo 22 ny fahafitan'ity lalana ity satria vita hatraty tapo-tanàna izany. Tena faly zay makasitraka ny fitondram-panjakana ny commune sy ny commune nanao ny lalana io fa dia mahafinaritra tena afa-po zany zay ampahafitany lalana io amin'izao fotoana izao. Mbola nanolotra vola 12 tapitrisa ariary ny fitondram-panjakana Tetezanita anatevenana ity zava-pita ity no sady anampiana ity commune Tsonjarivo 22 ity. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia nanamarika ny fahafolo taona nisian'ny collège Minipos etsy Ambatobe araky ny vaovao zay ampitany namana lalao Ester sy Fraisanitsoa Andria mampiantona. Taorian'ny fanimpom-pivavahana nentina nankalazana ny fanokafana ny fahafolo taonan'ny école Minipos eto Ambatobe dia fahombiazana hatrany no hita teto amin'ny sekoly araky ny nambara Andramatoa Tale. Ny taona 2 no nanomboan'ny akanjaza 70 ny mpianatra 5 kosa mpampianatra. Ny taona 2 dia CP1 sy CM2 no nanampy an'ireo. Taona 5 naorina ny sekoly miaraka tamin'ireo malala-tanana samihafa ary efa miatrika ireo fanadinam-panjakana toy ny CEPE, ny BEPC ary ny brevet français ny mpianatra izany hoe hatrany amin'ny garabola ka hatrany amin'ny klasy fahatelo. 7 sy 5 ny mpianatra efa nandalo teto, 2 sy 9 kosa izy ireo amin'izao fotoana izao ary mahatratra 30 ny mpampianatra. Ho an'ny folo taona manaraka dia fanomeza toky eo amin'ny fanatsarana ny lafiny pedagojika sy fotodrafitrasa no tanjona araky ny nambarany Ramatoa Taleny sekoly ihany. Natomboka androany moa zany ny fanokafana ny fahafolo taona ny sekoly Minipos eto Ambatobe. Folo taona zay nanaovanay jeritody ary jerevanay indray ny ho avy rehetra izay naompanay amin'ny objectif hoe promotion de
de la langue française pour le développement de l'enseignement mini-pousse. Izany dia fiara-miasa amin'ny alliance française ao anatin'izany fankalazana izany dia misy ny concours de dictée iarahanay amina toeram-pampianarana maro eto Antananarivo. Ao anatin'izany ihany koa dia mbola misy hetsika ara-kulturaly hafa ohatra saina tao afaka ray volana. Ny tanjona amin'izay moa dia ny andefasana an'ireo mpampianatra andehiofana indray any La Réunion, izany hoe efa nisy tamin'ny taona valo sy roa arivo fa ilay andehan'ny faharoa izany nandeha amin'ny tsotsotra sy roa arivo ity. Notokanana tao aorian'izany ny takela-batom-pahatsiarovana ny fankalazana sy fampirantiana ireo zava-bitan'ny kilonga madinika, tsy adino koa anefa ny eo amin'ny lafiny kulturaly toy ny fianarana taranja mozika, ny dia, ny koraly. Nanamarika ity fety fankalazana ity ny filatroan'ireo minimis sy miniministera. Fa anamarika ity herinandro ity ihany kosa ny fanombohan'ny lalao baolina kitra fiadinany amboara eran-tany atsy Afrika Atsimo. Nefa mialohan'izay aloha dia ny lalao baolina kitra teto an-toerana na resaka dia raino tsy misy no isan'ny sara ny zanakavaratra zokony sy ny zanakavaratra zandriny tetsy amin'ny kianjan'ny havana tetsy amin'ny 67 hectare natao tamin'ny alahady maraina teo. Anisan'ny lalao nanaitra amin'ny maro satria saika hita tao anatin'ireo mpilalao mpandray anjara avokoa ireo mpilalao tranainy teo anivon'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny fotoanany club M sy ny Scorpion de Madagasikara. Hoarahantsika izay vaovao zay miaraka amin'ny Jakora Oldenina. Nahavita niaro ny voninahiny ihany ny tarika zokiny mpilalao baolina kitra teo amin'ny zanakavaratra. Omaly raha nandresy tamin'ny isatokana izany olona teo amin'ny lalao miverina natao teto amin'ny kianjan'ny havana 67 hectare. Saivina ihany fa efa nandresy telonoroa ireto zokiny ny zandrikelin'ny zanakavaratra nandritra ny lalao mandroso nitanterahana tamin'ity kianja ihany ny herinandro lasa izay. Fandresena midika ho fampitanatran-kefa sy fahaiza-manao ho an'ireto tanora. Nandritra ny lalao miverina natao omaly ary nefa dia nanao isaka lehibe ny ekipan'ny zanakavaratra zokiny miaro ny voninahiny. Matevina raha teo ny mpilalao nandrafitra azy izay nahitana andry Claude Kely sy ry Menakely kitana malagasy fa iny tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy niarany lalao teto. Ry Alphonse sy ry Fidelis, ry Kiro, Roma sy ny sisa. Saka malao sy avozy araka izany ka samy manana ny anatra ho azy. Raha feno vovokaina sy tanjaka ny zandriny ampy sy feno traikefa kosa reto zokiny manam-porofo izany fa tena ny fampitanana ny mpifanandrona teto. Teo amin'ny trafa 7-30 tamin'ny fizarana voalohany anefa no nahitandro lola sy ny namany ny baolina tokana hany maty tamin'ity lalao ity rehefa somary tratra tanaty fisavotahana kely ny vodilaharandry Tolix ary dia io isy io nentina niala sasatra sy ny sarahana. Na izany azy nefa dia samy natsiaro nahita fafinaretana tamin'ny lalao sy teo amin'ny fiarahana ny rehetra. Zava-dehibe zany dia hoe le fiarahana taloha sy le zerahity zany dia mahafinaritra. Izy aloha mahafinaritra aloha ny fahitana olo maro be ity hoe mifiresaka iny zay tena hoe fitambarany hoe ekipo rehetrarehetra zay mbola tanora ary nahatongavanay koa zay anamafy bebe kokoa ny fiasosian zanakavaratra. Angadina nanana sy vinahitana reto ekipan'ny zanakavaratra reto i Papa Souli na l'Américain filohan'ny fikambanana zanakavaratra izay tsy nitandro asasarina sy vola makarena tokoa ary nafoy andro mihitsy nitaizana ny tanoran'ny zanakavaratra atao anatin'ny fanatanjahantena indrindra ny baolina kitra. Saorina roa zany ary tsy adinany koa ma misaotra ry mandreny président zanakavaratra Papa Souli izay nanao organisation amin'ity karanjany football ity aindrany mba hito lavalava zay amin'ny organisation zay atao amin'ny karanja baolina kitra ity. Tsy hitatr eo ny lalao an'ny zanakavaratra fa mbola ho avy ny manetsa be amin'ny fiteteza-paritra izay ifanakalozana traikefa kosa amin'ireo tanoran'ny faritra hafa rehetra. Azo lazaina fa dia tsy mifaditrovana mihitsy tokoa reto olon-dratsy reto rehefa mahazo olona fa raha pitsy kosa dia ho tanteritsika eto ny vaovao iray mahakasika ny fikarohan'ny fokon'olona atao amin'ny renivohitra 38 ao ireo izay mifandray tendro amin'ireo mpanao ny raharaha na aferina tolapaty ary dia nisy moa ny karazana hoe latsabato kely nataon'izy ireo ny karohana ny anaran'ireo olona ireo ho hitantsika eo mikasika an'izay raha pitsy fa dia mamerina ny veloma ihany koa amin'ity takariva ity mandrapitafa tompolasy tompoko vavy.